zay ny amin'iny fa lafim-baovao hafa kosa mbola miandry ny famerenana azy ireo amin'ny asa sy ny andraiky ny sanony teo aloha ny mpanamory Radorabarlal eo anivon'ny orinasa Air Madagascar zany hatramin'izao 7 volana tao aorian'ny fivoahan'ny didy pitsarana mbola tsy tanteraka izany hoy ny fanazavany andao hoe notsika nefiny 7 volana amin'izao zany so zay zao efa nivoaka ny pitsarana nampiantana zay avy eo namafona zany ny fandroana dia hatreto zany farany zany dia nangataka izy zany recours pour interprétation amin'ny annulation na fanafona dia miandra ny fanatanterahana zay foana izy zany so efa miona tamin'ny prime ministre mivantana efa miona tamin'ireo ampianana mitsidika cabinet sur conseiller zay mikarakara ny dossier dia miandry hatreto zavatra tiako marihana fotsiny amana aloha dia hoe hatramin'izay satria resaka fivelomana ny asa misy caractère alimentaire rehefa miona ihany koa zay tamin'ny CNIDH ny commission nationale pour les droits de l'homme efa saisira koa io misetra iraisampirenena ny au commissariat pour la défense des droits de l'homme dia mananteny izahay zany fa samy indraikidraikitra imika ny fitoavanjakana eo anivon'ny gouvernement zany dia fa hitako tena miasa araka ny voalazana mpanorena amin'ny article 65 alinéa 7 izy avao moa zany namena ndraikitra zany ampanantanteraka rety pitsarana reny raha toa misy sendra iverina fa fanoherana zany amin'ny fanatanterana izy ireny